Fa la misy ny anakinay ny taranakinay manday asa Bazotoliara hady amanadaboy ihany fa hamono zahay. Ary nambaranay anareo resy lahatsy nareo hoe tsy mety marina io place io ary tsy mety marina io zavatra atao enan-daboy. Gaga nefa zahay nareo androany ndraiky mandefa bazy reo atoy. Ka zahay fa mahararanay raha toy. Ary zahay isa fa presidente ony. Fa tsy handefitsy zahay. Fa na iza militsy bakao. Hataonareo mandeha basimpia zay izana jiaky. Fa vonona zahay naniky zao. Fa vonona ary fa tsy impoly. Ka zay apetsanay aminareo. Raha ohatsy nareo mananjala nareo fanjakana sy ny Bazotoliara. Ao Toliara maloto. Feno fakony. Rano ony mbo tsy vita ao. Diovonareo nganareo andaboy toy. Zahay mahavita ny toy. Saotra tompoko. Fa maharay koa zahay tsahotsaho. Fa hoe hiritry ato andaboy. Hanao satana maro hamboly zanakazo Bazotoliara. Niangaviako tompoko. Mifanadra ny raha manahaka an'izao. Satria mbo tsy misy raha tampaky eto hoe Andriamantoa filoha republiky ny fampiresaky taminay. Na ato amin'ny zahay zanadriaky, na amin'ny masikoro, izay ny feony henonay. Ka mahagaganay Bazotoliara, manao recrutement amin'ny lavily iny kanefa amin'ny fokotany io kanefa mahagaganay maro akata Batavily ao tsy asan'ny Bazotoliara fa no andaboy aty avao zao raha manahira anazy. Ka fa victime zahay eto. Ary fa manankeloko zahay eto pikambana. Fa itony raha tiako ambara sao be hanahira ho anareo mpitondra fanjakana raha ohatsy ka Bazotoliara manao recrutement manao asa andaboy ao fa zahay ato fa apreny tsy folia ambavanay eto. Fa la misy ny anakinay ny taranakinay manday asa Bazotoliara hady amanadaboy ihany fa hamono zahay ary hifamono azaka. Ka mampitazony mialoha zahay amizao aloha fitondrana ity tsy miraharaha izay mahazo ny vahoaka eto amin'ny firenena fa varena manao filakevitsy ny minisitra amin'ny faritany reny ary rehefa manao propagande miaraka amin'ny vady aman-dranany na eto an-toerana na any ivelany manangona vola mankarena manao zay ho hafa satria farany fitondrany ity dia arodina ny tranon'olona sy roahina hiala eo amin'ny tany misy azy ary angalarina ny tany tapenana ny vavany amin'ny alalan'ireo mpitandro sy filamenana izay atao hery mpamiretana ny vahoaka. Tsy miraharaha na tapaka ny jiro sy rano mangalatra sy manaroatra fahefana anana ny fitondra miroborobo ny kolikoly tsy misy famoronana asa angalarina ny safidim-bahoaka. Zany zavatra ataon'ity fitondrana ity amizao. Ka manentana ny vahoaka malagasy aho mba ho tonga saina kirahihina hanao kisao avetsany hanoherana ity fitondrana ity. Manentana ny vahoaka ny Toliara koa aho hanohitra ny Bazotoliara io hatramin'ny farany. Misaotra tompoko. Toto ataontsika an'izay ngamba satria zay no alalan'ny olona anao, zay no alalan'ny maro anao. Inona no nahatonga ny amin'ny hoe amin'izao volana Jona 2024 zao azo lazaina hoe nivoaka tamin'ny fahanginany zany lehilahy zany rehefa teo foana tamin'ny raharaham-pirenena rehetra nafana teto amin'ny firenena ankehitriny mafapana indray ny toedra raha ve samy manakory nahatonga an'izay hoe fivoahana tamin'ny fahanginan'izay. Sitraka rahalahana saina makasitraka koa ny namatsika mandrindra fandarana ty sotra nareo vahoaka malagasy tsy vaky volo any amin'ny toerana izay misy anareo rehetra any mifandray aminay amin'ny alalan'ity onjam-peo ty. Ny resaka moa zany napetraka ao voalohany teo dia hoe elaela tokoa ianao tsy henoeno tsy ny vahiny taty amin'ny tsy henoeno e. Marina zany misy fotoana anginana misy fotoana itenenana. Raha hitatsika ny zava-misy eto amin'ny firenena raha tsy handray za raha tsy hoe nanomboka tamin'ny 2023 angambany dia nafahapana nanomboka tamin'ny 2018-2019 nitondran'ny président Rajoelina zao dia feno mouvement politika fifanoherana fanaovana politika angambany teto Madagasikara 2019 naneoko hevitra tamin'ny 2019 jusqu'à 2022 tsy naneho hevitra firy misy fa nanomboka 2023 nomana ny fifidianana filoham-pirenena no naneho hevitra izahay hoe tena mba tokony mifanatona tokony mba mila mifampiaino amin'ity raha ty fa be dia be moa ny resaka fanao tamin'ireo teo ny FFKM niantso ny fifanantonana teo le fifandona-kevitra be amin'ny nationalité amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra
de mba nano hevitra tam'ireny zay hoe tokony ifanantona fa fampiziriziry moa de ndroso fifidianana ihany zay nefa tsy tenona anizaniza de aleonay nangina de nangina tamin'iny tateorina kely nisy le fanendrenao directeur de cabinet tao anivony présidence ny assemblée nationale de reny ny vokany reny naneona hevitra manoloana zany rehetrarehetra zany a de mandinika zany izahay ny tenako zany sy reo olona miombokevitra amiko hoe tady ho tafahoatra loatra ny fifandonana ara-politika fifandonana ara-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ka raha zao no mitoy a hiteraka zava-doza ho amin'ny firenetsika hiteraka mety misy fifamonoana mety misy fifandonana mihitsy ary misy nefa mieritreritra an'izany manana profo an'izany tena zay indrindra no namanginy fanahy masina anay hoe atsoiny va atsoiny vahoaka malagasy a hiverina amiko i Jehova atsoiny vahoaka malagasy a hiavana indray amin'ny Jesosy Kristy fa raha izao no mitoy a tsisy vahaolana tsony eto amintsika eto lasa ampiadiny devolony malagasy samy malagasy tonga eto amintsika lay fanahy ratsy mampiady mampifanolana tsisy mahita rariny tsony eto fa mimpanohitra tsy manan-kevitra raha tsy ny anongana mpitondra tsy manan-kevitra raha tsy ziriziry tena fa zany zany situation misy zao zay mahatonga any am'tena hoe tsy mety tsony e tsy mety tsony a raha tsy miverina amin'Andriamanitra andao hiavana amin'ny Andriamanitra tsika revoaka malagasy zay zany ny antony natonga any am'izao fa tsy kisendrasendra zay mahita hoe fotoanan'Andriamanitra tokony hiverenina ny malagasy amin'Andriamanitra zao a zay mahatonga an'izao fitangana izao ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 032 12 888 19 no afahantsika maneho hevitra amin'ny SMS amin'izao fotoana izao ary amin'ny folo ora sasany antsika irosa amin'ny fandraisana ny antso raha misy ny fanontaniana mety efa amin'ny vahintsika na ny faneho-kevitra maro samihafa any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy ihany verenako kely nampatsiako ianao toy ny amina hoe teo anivon'ny anteny meram-pirenena nisan'ireny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka ireny tamin'ireny ianao no tena hita hoe rery farany zany ao anatin'izay hoe taliany kabinetra izay nangina tanteraka taorian'izay resy ve na tonga an'izay hoe fanginana niaraka tamin'ny razana masoa Kristina filohan'ny anteny meram-pirenena teo aloha zay amin'ny politika tsy de misy resana hoe resy sa tsy resy matetika manko zay foana fomba fijerin'ny olona ivelany hoe resy tamin'ny fifidianana de resy tanteraka resy politiquement resy spirituellement za manokana tsy de faharesena nandresako an'ireny zavatra reny fa fomban-javatra ihany fantatra ngefa tsy maintsy afara am'ireny le izy za manokana raha nanaiky ho atao directeur de cabinet ny mpanina teo aloha de fa fatapatatra fa eroso am'ireny a fa tsy nitovy hevitra ry mpitondra tamin'ireny vampitondra reny fantatra fa hiroso amin'ny fisaram-bazana isaraka tanteraka ny fomba fijeriny no za zany tsy meritreritra hoe te handresy raha ndresy ania moa fa fanehoana hevitra kosa ny hoe raison d'être ny natonga ny mpanina nanao andresan'ireny fanapaha-kevitra reny nangataka fifanatony nangataka fivelaran'ny adevitra nge zay fotatra ny fifandonandreo hoe mba nangataka isiny fanelanelanana nanelanelina eo amin'ny latabatra boribory zany mpanina hoe sao de mba tsy mety raha atao ambiletra zao zavatra rehetrarehetra zao zay nge natonga ny adindreo e zara ny datao anatiny nanaiky nanao an'le izy efa fatako fa tsy maintsy afara am'ireny le izy fa de niaro ny hevitra netra fara moa zay a de nangina zany zay satria efa fantatra ny zavatra tia natao aminay de tsy aleo fe mangina aloha zay tonga de fiteo samborona fantatra ngefa nisan'izay endrika raha matahory zay zany tamin'ireny sy ny famendrifendrona samihafa nisy an'ireny tamin'ireny ka niantra tamin'ny tenako zany niantra tamin'ny raha matompanina zany hoe ataony an'izao ataony an'izao ataony an'izao ny hery tsy mitovy sady tsy zany raha teo ny tanjonanay a de aleonay nangina de nangina hatram'izao fa tsy hoe ny fanginana koa rehefa mangina koa de resy fa mivavaka misy ange fotoana fatenin'Andriamanitra zany any amin'ny Exodus 14 zany anareo mangina fa za hiady ho anareo de nangina izahay a nangataka ny tolo-kevitra fanamasina inona reny tokony ho ataonay de mivaly izy akehitriny a mila hoentina mba verina miavana amin'ny Jesosy Kristy vahoaka malagasy fa tsy hoe nangingina fahatany zay fa tena nytolona mambavaka an'ity firenena ty
de zay no zao tanterana zao. Raha ny fomba faneho-kevitra ireo sy ny fomba fijeren'ireo mpamakafaka raharam-pirenena mpamakafaka raha-politika samihafa mizotra makany amina antsana krizy lalina ny firenena amin'izao fotoan'izao raha ny toe-java-misy ankehitriny ao ny sasany ihany amin'ny hoe mety isina fipoahana ara-tsosialy mihitsy raha oharina amin'ny fidangan'ny vidim-piainana ny karama tsy hita hoe miakatra makaiza sy ahoana zao tia ny herinaratra raha ny eto Antananarivo manokana ny diratsika voalohany angamba ny dodony ao anatin'izay ty resaka jirama ity sany nanaraka an'io ihany koa ianao efa ntaonany maro ary malala tsara n'izany lay politika mpanjakana mihitsy lay politika nentin'ny mpitondra hita tanana an'izay sehatry ny angovo izay no isan'ny olana ka zao tsika ty amin'ny 2024 mijinja an'izay tsy fahaizana sy ny fahadisoana raha-pitantarana izay manahoana manana an'izany politika zany nisy an'izany ve tsika raha raisitsika ny 2027 ny makaty manana an'izay politika ny angovo zay ve tsika ka androany ny fotoana hatapahan'ny herinaratra indray no ela noho ny fotoana andehanany isitrahany vahoaka an'izany zay le fandraisako teo hoe marina tokoa io problemana jirama io a efa hatramin'ny ela efa taonany maro zany fa misy moa le filaza hoe gouverner c'est prévoir ozy zany ny olona rehetrarehetra tsotra mpanara-baovao politika hoe matonga ianao tonga teo tokony efa niomana an'izany mbola tamin'ny fahandro ny tompoko la président Ratsiraka no efa miprévoir hoe tokony ampitombona zao tokony fa zao ny capacité ny andekaleky tokony efa atsoampitsony io de non zany ange zavatra efa fantatra fananinina tsy ho tanteraka le izy hatramin'izao zay matety zay mahatonga ana miteny hoe raha efa misy hoa fisaran'le fitondrana amin'Andriamanitra fa tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra mpitondra de tonga am'izao ohatran'le olona manam-pahaizana rehetrarehetra donto ny saina donto tsy tanteraka tso mara ange zavatra nytenenina momba nyty jiramary production ny électricité ny resana zay fa maninona tsy tanteraka reo nanao azy ary moa tsy mahavaly azy ka zavy avaly azy fa tsy hoe tsy fahaizana tsy hoe le olona ny concevoir an'le projet le programme tsy manam-pahaizana fa za mahita hoe ao moa ny fitiavatena zany fitiavatena zany ao no ota maro isan-karazana zay nge fisarana mampisaraka amin'Andriamanitra de problème zao tanteraka le izy atria izy io matro tamin'ny voalohany a tsy nafantatra nge zany fa zany jirama zany fakany mpitondra fanjakana rehetra zay mifandimby teo voly sambo nanao teo daholy a PC any jirama zany ange na orokarena be deabe DG jirama zany ministre ny gouvernement ray manontolo nanao vasa le foana ny orinasa jirama io zany tsy voazao rerany nisy an'izany ka zay mahatonga ana miteny hoe rehefa manao zavatra sy sitraka ny sitrapon'Andriamanitra isika de zao foana ny conséquenceny mety tsy ho eo no eo fa prévisible zany zao situation misy any jirama zao noho ny nanaovana vasale azy zany vasale zany nefany fa maninona moa no angalarina fananam-panjakana tsy voazao rerany nisy zany fa hatramin'ny taona mifandimby zany de zao natao mijirama le mpitondra zany tsy mahay makalesona ao anatin'izay fa hoe ny teo aloha ary olany ihany paiso akady de natao ihany koa ve de zay zao ny situation zao inona ny tanjona am'izao hoe ho amidy mihitsy le jirama condamné ho amidy atao pièce détachée zany na mitômobile de zany izy zany zao fa miroso tsy kelikely zany zao fivarotana jirama ty ohatrany hoe zay mihitsy zany finalité zay zany finalité ny saina ratsy tafiditra tao anatin'ny mpitondra ny fandimby zao situation zao de zao no izy zao tsy niezaka nanao an'izany nanana an'izany hoe saofika sy volobe zany sika ny amin'ny hoe fa tamin'ny andro ny era jaonary mampiana filoha teo aloha ny hoe efa miandro sonian'ny fitondram-panjakana reny moa ny toe-javanisy ny andry ny sonisy ny fankatoavana ny hoe fahavonona ny fitondrana ankehitriny 7-20 aty amin'ny 5-20 tsika vao nikitika ndray ilay dossier mahakasika an'izany nefa tokony fahafahana ny sitraka n'ilay izy tao anatin'izay lay fahavononana politika ny fitondrana ankehitriny mihitsy koa nisan'ny olana sy le fahavononana politika fotsiny fahavononana politika fotsiny fa tao misy napiditra ratsy tao le business maloto fividianana groupe fampanofanana groupe fampiasana carburant business be zay plutôt que non investissement centrale hydroélectrique zany nge zavatra efa nisy ohatra amin'ny 2e république zany efa tokony namboarina ny centrale reo zany efa en gestation daholo tamin'ny 2e république fa misy mahita tombontsoa kokoa
amin'ny fampanofana gropy amin'ny favidianana gazoal de hitantsika am'zany izy zany mafena zany rehetrarehetra zany misy olona antokon'olona mahita tombotsombo vatana am'zany de zao azagaga asika androantsika menimenina anao an'zao fa naninda tsy nataotra maly araka ny teninao zay ngela izy administrer c'est prévoir ka zay mahatonga ana amin'ny teny hoe rehefa ny saina miamaramara loatra tsy manaraka ny sitrapon'andriamanitra de tsy maintsy zao ny conséquence de azagaga atsika raha misy explosion sociale tratran'zao zay ny mahatonga tena hoe non mbola fotoana mbola mety andao andiny tena ahoana ny anarenana an'ity fa raha mandiny tena de mbola mety ho hita zay vaolana fa raha samby miziriziry am'zao evon'zao tsy maintsy mipoko io na tiana na tsy tiana ny ao anatin'izay Madagasikara hoe tany républicaine laïque tany tandalana inona fa fantatry ny mpitondra tsara izy ale mahazo tombontsoa rehetra ny resahanao teo tamin'ny solika sy ny groupe sy ny ohatran'izay fa miara mitsetsitra ve zany zareo no mahatonga ny hoe tsy mandray andraikitra ao anatin'izay sa manakory manahirana mantsy am'ty namana ty raha lana saina de fa resako aty amboalohany ho anay mpanao politika ho anay mpanompon'andriamanitra anisan'ny didin'andriamanitra sarotra indrindra napetraka andriamanitra amitsika nefany hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina za zany a tsy de hitsara loatra ohatrany hoe zay mako matofototra ny fifandohanana ara-politika am'zao ny mitsara rehefa miteny ianao zany de lazay ny fitondrana foana hoe manohitra mitsara azy am'zavatra taona za tsy de te hiroso am'zay fa za te ampiverina atsika tsisy tsy nanota tam'ty tanyty fa hainareo mpitondra fanjakana miverena re mba maneke fadisonana ataotsika de andao hiara-andiny tena andao hibebaka fa raha ohatra ka samby hanamary tena izahay koa tsy faly avy aty amin'n'ilana mifanohitra hitsara foana de anakiana ny afaratsika tsy maintsy hifandondra fa zay mahatonga ana am'teny hoe fatsapatena sisy marina na de ray kory aza fa efa samy nanota tsy niantso marina ao jesosy fa niantso mpanota mba fa raha matsiaro tena anao fa diso teo anatren'andriamanitra diso teo anatreny firenena amy zavatra nataonao miverena de ndao hiara hidinika fa androany ve manana fahavononana am'izay fiekena zay lay mpitondra satria raha nihita raha raisitsika ohatrany hoe raha baolina lay resaka de rehefa resy lay ekipa zany de lay mpanazatra miteny hoe ka ny loha laharana zao ka ny vody laharana zao miangatra ny arbitre sy ny ohatran'izay fa tsy any am'le hoe tena diso stratégie tokoa tsy manana fahavononana am'izay fiekekeloka zay ve fiekena fahadisoana zay ve raha ny mpitondra androany raha ny fomba fijerinao io araka ny teleniko teo hoe tsisy tsy nanota ary zay ny raisinay ho asan'andriamanitra lehibe zao asa ataonay zao de miferitsonina vahoaka malagasy rehetrarehetra hiverina amin'andriamanitra ina moa dikany atao hoe le miverina mandiny tena miaiky fa nisy fadisonana ataony de mibebaka ka mety tsy mbola tonga anatin'ny saindreo le izy aloha androany fa zay ny ivavahanay zay ny atsonay vahoaka malagasy andao hivavaka atsika na ho an'ny mpitondra na ho an'ny mpanohitra mba vanginy fanamasina inona ny vahaolana fa zao problème misy atsika zao fa filazanay azy de olana ara-panahy tratrany fisalobonana ara-panahy gasy samy tsisy te hiaiky fadisony tsy fadisony mpitondra rery zao fa fadisony manam-pahaizana rehetrarehetra zao fadisony mpanohitra zao de samy tsisy te hiaiky samy miziriziry fantatra fa marina nefany tsy tao anatin'ny fifandirana tsy tao anatin'ny adi ny vahaolana fa raha miady ny vahoaka malagasy rehefa tsy hitovy hevitra laveto vao me loza lavitra anao zao mahazo atsika ary misy olona vondron'olona fanahy mahazo tombotsombo tsy fankazahoatsika fa raha samy matsapatena atsika fa samy miaiky fa samby diso zay ny ahitantsika vahaolana fa raha samby ziriziry fanasavangy laveto tsy solution zao tiako tarinina aminao kely fa fiimpiry atsika zay nisy fanombana fanjakana teto tamy 72 atsika nisy fanombana fanjakana mbola kely tam'zany mbola voaraiky ambe folo taona tam'reny nanao atsika tamin'ny 91 nanao atsika tamy 2002 nanao atsika tamy 2009 samby faly daholo fa nahaonga nanapiova fitondram-panjakana ny tonga atsika nyrosa tany amin'ny fampandrosoana ve zany fa ny tena fototra ny olatsika de le olana ara-panahy le olana ara-panahy le asa mampiady atsika malagasy matonga nytsika rehetrarehetra tonga am'zao fa manina atsika rehetrarehetra mety tena foana na ny kely na ny lehibe na mpitondra na mpanohitra zay ny tokony vahaolana iverena amin'andriamanitra fa raha tsy zany efa nataotsika daholo nge zao rehetrarehetra zao fa nataotsika daholo zao ary zao fahasairanana zao megra efa nisy le fahasairanana fa miamiova endrika foana zay no ahitanay azy
toizatsika eo zay ady hevitra zay rehefa avy eo a zay tafatafa sy dinidinika izay omena setra ihany koa ny mpiaino fa anaraka faingo vetivety aloha isika de miverina tanatin'ny fandarana rehefa avy eo any isika ny zavatra hita ihany koa raha ny filoham-pirenenana eto amintsika samy tononao kristianina daholo ary fantatra fa kristianina daholo baiboly nanaovana fianianana sy ny ohatran'izay fa manenina sika no androany ohatran'izao ilay firenena raha iresaka an'izay hoe mila mitodika amin'Andriamanitra izay eo ihany koa ny mpandala ny fomba malagasy mivoiny amin'ny hoe isanao mahatonga an'izao ilayntsika nanota fady zany betsaka ny fanotana fady tsy mipetraka tsony le maizy azy any malagasy ka zay no mahatonga ny firenena amin'izao toerana misy azy zao androany raha tsy miverina andoha rano isika raha tsy mametraka ny maizy azy ny malagasy ny mahamalagasy ho sarotra ny fampandrosoana ny firenena raha tsy mametraka ny kolotsaina malagasy ho amin'ny tena toerana isika satria porofon'izany ro firenena lehibe zay tafita ankehitriny mandala ny kolotsainy ary zany kolotsainy zany azy tena asandra ny ambony ary miatra eo anivon'ny firenena ajaina aoka zany manahoana eo zay resaka fandalana ny fomba malagasy zay misy ihany koa ny firehekevitra ny amin'ny hoe rehefa mpitondra mahay manao ny rariny sy nitsiny mianatra mametraka ny manam-pahaizana amin'ny toerany ka afaka miasa ankalalany reny manam-pahaizany reny fa tsy sabatsabahana amina endrika politika sy ny tombontsoa politika fa tena mampiatra ny anarany reny manam-pahaizany reny de afaka mandroso ilay firenena ao anatin'izay androany zany misy an'izay firehekevitra hoentinao zay ndre matododo fa raha ny hita ihany koa tsy vao androany anie zany resaka hoe ny fiantsonina resaka mpanompon'Andriamanitra sy ny olon'Andriamanitra fitodiana amin'Andriamanitra fatatsika zany etsika ny amin'ny hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ho an'ny Madagasikara eo ny votoso filazantsara nosy Madagasikara ny hoe fiantsonany amin'ny hoe miantso ny amin'ny hoe hiaraka iombom-bavaka isaky ny amin'ny sivora alina ny isa-tokantrano hitondram-bavaka nyity firenen'ity raha nisam-piangonana maro sika manana an'izany eto Madagasikara fa eto androany zao ilay firenena ahoana zany toe-java-misy rehetra zany no androany io anatrehan'izay ianao miteny hoe zay ilay lalana izorana raha te hiala amin'izay hoe fifandonana irosona makany amin'ny Madagasikara tsaratsara kokoa zay ya marobe moa le ianao maneho hevitra koa manao fanamarihana tsy hita be ihany tena ndraisana an'le hamalinanao zany am'le zavatra marobe reo no firehekevitra samy hafa misy atao amin'ny firenena ny fomba zao fotsiny angamba ny andresako azy koa amin'ny akapabeny miara-mieky isika raha mbola kristianina koa fa samy mieky nrehetra fa Andriamanitra nara-lanitra sy ny tany Jehova nara-lanitra sy ny tany ary Jehova io zavaboary io zany nafana tsara nafana ratsy samby zavaboarin'Andriamanitra daholo fatatsika zany tamin'ny fivavahana zay fianarana ataotsika hatrany amin'ny sekoly alahady ka hatramin'ny atsika lehibe fa misy zany herin'ny maizina zany eto losifera filobe ny herin'ny maizina io de ireo maramila ny satana Belzebub tosa reo fanaratsy rehetrarehetra reo maramila nyreo enao mbako nilaza hoe zany losifera zany le tany an-danitra nilalasaka tety ambony tany ka inda moa magaga atsika fa ny zavatra rehetrarehetra eto anie matetika de moa de atao amin'ny anaran'Andriamanitra atao amin'ny anaran'i Jesosy daholo fa aveo misy fanaratsy ndray milasaka am'le olona mamparao ratsy azy zay ne zavatra misy eketsika daholo zany rehetrarehetra zany ka raha tsy mitandrana isika raha tsy mifono ny fanahy masina atsika tsy mahatateraka n'zany sitrapon'Andriamanitra zany zay zany tena nisan'ny problème ka tsy za zao miteny aminao zao na de za milaza mpanompon'Andriamanitra na de za milaza mivavaka io impiry manota moa n'olombelona sy teny Jesosy impiry manota fitopolo amby tompona fito azao ka tsy de mahagaga zany zavatra rehetrarehetra zany tsy de mahagaga zay indrindra efa nitenenina nge eto nge misy fiangonana misy firifiry eto tanàny era Madagasikara ary misy fanafiry moa eto tsy manda tsy manaratsy reo momba mpandalan'ny fomban-drazana tsy manda zany fa raha misy fanafahamarinana mipoitra ao anatin'ny tsirairay de avy amin'Andriamanitra daholo zay fa rehefa misy fanaharatsy mibaiko ny tsirairay io fiangonana rehetrarehetra io fa ny tena isan'ny zavatra mampalahelo
am'ty fitorinan'andriamanitra fitorinan jesosy kristy ity anisan'ny mampalelo fa za koa tsy mitsara ny filazana hoe misy fiangonana zokony misy fiangonana zandriny jesosy vera olona misy zoky sy zandriny fa rehefa miaiky atsika fa jesosy kristy zanak'andriamanitra tsangana tamin'ny maty mpanjaka atsika azonao de fa kristianina nanao zay fa tsisy jesosy zoky tsy jesosy zandriny ka io any fomba fanionkevitra atao anatin'ity fanarana dian'andriamanitra ty manahirana fa zahay eto androany de miteny tsy miteny hoe zay voalohany manao zao asa zao a fa zay kosa de manamafy a fa ny fiverenina amin'andriamanitra vaolana ao amin'ny firenena ankiray hitatsika nge zany tamin'ny tantaran'zao tontolo zao e a raha tantarany zanak'israely hatramin'ny nanamronan'andriamanitra ny tany sy ireo fampahorinana nazo an'israely noho n'inona noho ny fanotany teo anatreny jehovah andriamanitra nananganana indray ny fanjakan'israely taty 1945 rehefa tena tratrany camp de concentration sy fampijaliana faratapony verina fanjakan'israely any am'izao fotoana zao mbola mitohy ihany io ady zanak'israely any lasy reo olona mpiady amin'ireo fa tsy hoe tsy mitsitona lesona koa ny zanak'israely any fa le devoly koa tsy mipetraka de ohatran'izany tsika malagasy mivavaka isika mivavaka ny ray mandreny am-panahy rehetrarehetra fa raha vao tsy mitandrina atsika surtout tsika vaoaka malagasy tsika mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra de tafiditra am'izao zao zavatra misy atsika zao a de endriky amin'ny fisitatsika tamin'andriamanitra tamin'ny fomba maro samihafa aoka tsika tsy hiteno ho an'ny mpitondra irery za de miteny zany tsy mpitondra irery na tonga an'izao ary mpitondra teto madagasikara rehetrarehetra hoa zay tena koe tsy hoe adala daholo ro mpitondra teto madagasikara rehetra my première république deuxième république mandraky tiny androany fa le fanahy ratsy tsy mamelatsika hiadana le fanahy ratsy te ampisaraka atsika foana amin'andriamanitra de tsy maintsy manao an'izay tsika isanandro a verina amin'andriamanitra zay ny anome sehatra ny mpiaino isika manomboka eto antsika mpiaino mpanaraka ny fandarana de hoana ny fandehandra misy ny fanontaniana fanamariana mety mitovy mety tsy mitovy hevitra amin'izay faneokevitra izay ianao fotoana ny faneokevitra izao fa ihany koa afaka mampita ny vaovao samihafa misy enanivon'ny fiarahamonina rehetra eny efa misy ny antso tafiditra ao raisitsika avy atrany ya lasa moa zay mpiaino atsika izay vakina aloha ny sms eo ampiandrasana ny antso sa manao ahoana eny ary eny tompoko de ahoana ny fandehany miarahaba anareo amin'ny Cool FM de miarahaba ny mpanaraka ny fandarana na eto an-toerana any ivelany Manila tituliara zao eny tompoko tia tena ity fitondrana ity tsy miraharaha izay mahazo ny vahoaka eto amin'ny firenena fa varena manao filakevitsy ny minisitra amin'ny faritany reny ary rehefa manao propagande miaraka amin'ny vady aman-dranany na eto an-toerana na any ivelany manangona vola mankarena manao zay ho hafa satria farany fitondrany ity de arodina ny tranon'olona sy roahina hiala eo amin'ny tany misy azy ary angalarina ny tany tapenana ny vavany amin'ny alalan'ny ropitany sy filamenana izay atao hery mpamiretana ny vahoaka tsy miraharaha na tapaka ny jiro sy rano mangalatra sy manaroatra fahefana anana ny fitondra ny roborobo ny kolikoly tsy misy famoronana asa angalarina ny safidim-bahoaka zany zavatra ataon'ity fitondrana ity am'izao ka manentana ny vahoaka malagasy aho mba ho tonga saina kirahihina hanao kisao avetsany hanoherana ity fitondrana ity manentana ny vahoaka ny toliara koa aho hanohitra ny bazy toliara io hatramin'ny farany misaotra tompo angasitrana ny faneokevitra zany hoe mifampitohy am'le resakitsika teo zany hoe zany le maloka irony maizina rehetra zany ny fandraisako an'le fanamarinana ataon'le raha laha teo a satria tsisy raha manjary mihitsy atao amin'ny firenena raha fitinina le izy azonao constat nataony zava misy eto amin'ny firenena rien ne va plus tsisy raha manjary eto tarana zay ny fenyle teniteneny teo azonao izahay a na manana fijery olona le marobe mitonga tsy io rahalahy io rery manana zay fomba fijery zay fa presque ny malagasy marobe zay ny mba heviny manentana amin'ny malagasy zahay indray na de mitovy fomba fijery aminy fiverenina amin'ny andriamanitra no solution préconisenay zay zany a zaho a de fa niteny za ty mpanohitra faratapony koty eto amin'ity tany sy ny firenena ty azonao fa tsy hitako concrètement inona tombontso azoko
Atamy deuxième république zay olona nytezana tao anatin'izany antoko MFM zany tao anatina fanoherana mahery vaika foana zany zahay mandraky ty ny androany fa tsy hitako zay solution concrète positive azonay tao anatin'ny fanoherana noho ninona tsy de nerana tsy nangatana tamin'Andriamanitra ny fanatanterana zay za nge tsy miteny hoe marina diso zavatra tenenin'olona hoe diso ny ataony fanoherana marina io matory eo miteny reo hoe de olona iteniteny fatany an'izany fa le problème nahitatsika valisoa ny azahotsika valimbavaka am'izany solution irana eto zany a mila iverenina amin'Andriamanitra io mila fihavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy io fa marina le tenenina ia raisika ny antso manaraka efa tafiditra de ahoana ny fandehana de ahoana fandehany ia dalasoa vete Tomasina ihany eny tompoko raha miano an'le tafatafanareo de ohatrany hafahafa ihany satria za koa tsy mpanohitra fivavahana ary kristianina indirana fa saingindrisy firin-jato moa zao ny karaza fivavahana eto amin'ty nositsika ty de hatramin'izao hita zay ohatrany fanenitsy ohatrany valalakarona fotsiny ny zavatra tena marina amiko dia ny fivavahana de netiny ny vahiny nanjanaka ny saitsika ary namitihana ny mahamalagasy atsika ka amiko ny voalohany indrindra dia ny tokony fiverenana any amin'ny mahamalagasy atsika tanteraka no vahaolana ho an'ity firenena ty fa raha tiporinany momba ny hoe kristianina dia ataoko fa ela fe hatramin'izay a mbola nandrery foana zany fa tsy navahaolana ka amiko dia ny fiverenany tanteraka any amin'ny fototra mahamalagasy atsika ny tena vahaolana ho an'ity tanjavatsika ty misaotra anao raha dadatoa araka ny teninao teo a misaotra betsaka anao fanamarina amin'ny mamalagasy atsika ozy ianao fa azafady dadatoa tsy mamaly ny teninao fa manabata ozy zahay zay tadidio tsara fa zany malagasy zany zavaboarin'Andriamanitra no arin'Andriamanitra atsika nomen'Andriamanitra fanavaka ny tsara sy ny ratsy isika fa ny zavatra tenenina fiverenana mamalagasy zany a alohan'izany fiverenana amin'le fitiavana voalohany ozy ny kristianina andao sika hiverina iavana amin'ny Jesosy Kristy zany mamalagasy atsika zany moa talohany na tsanganan'i Jesosy Kristy tamaty ve zany zavatra tianao resana zany inona moa le mamalagasy atsika tokony hiverenana io am'le mamalagasy atsika zanak'Andriamanitra ve am'le mamalagasy atsika makatoan'ny sitrapon'i Jesosy ve sa mamalagasy atsika fomba inona eo mbako le tsy mazava koa am'le filazanareo am'le mpandala fomban-drazanareo oatra inona moa le fombatsika malagasy tena eritreretanao heverina io zay ve mbola ambony nony tokony hiverina atsika amin'ny Andriamanitra pahary zay ve tokony mbola ambony nony izy eo amin'ny fiverina atsika amin'ny Jesosy Kristy ka jerevo za tsy mandao a zay zavatra tianareo atao fa za kosa mba mieritreritra hoe jerevo le Andriamanitra ny andohatsika jerevo le Andriamanitra namorona zao rehetra zao tety ambony tany anisana zany tsika malagasy tsy ny fiverenana am'izay ve ny mbola zava-dehibe ambony fa tsy maza filoko am'le matetika manko a afangarony devoly ao tsaitsika io fanajana ny fomban-drazana io a misy fanompona fanahy hafa zay fanavoany zanak'Israely zany tany anefitra le didin'Andriamanitra tsy ny respektena fa le didin'le fanahy hafa tsika kristianina be zao a tsika kristianina taizana tamin'ny fomba kristianina nampianarina didin'Andriamanitra fa ino mangala hevitra amin'ny fanahy hafa indray tsika oetritsika ilana amin'ny zao fiainana zao ka farany a mikorotana fomba fijeritsika ka za mba miangavy atsika hoe jerevo tsara aloha am'le hoe mahamalagasy atsika ny amboko mahamalagasy atsika zavaboarin'Andriamanitra atsika tonga teto Jesosy Kristy maty ny tondra ny fahotantsika ny tondra ny aretitsika rehetrarehetra tsy mifangilifilitsika rehetrarehetra zay aloha zay vao miresaka mamalagasy za zao amaza zanaka ny resy reniko fa ny tantarany razako tsy dépassé amin'ny 19e siècle iny tantarany razatsika fa tsika ne miresaka eto manomboka tany amin'ny prix année avant Jésus Christ iny resaka fa anao aza mijery ny razatsika zay tantaratsika tsy mihoatra ny 18e siècle nge ny tantarany malagasy ka zay zany mba tiako ampidirina kely am'izay tsika
andao iverina amin'andriamanitra tsika ny antso manaraka ry toizantsika eo ny famarina indray eny tompoko de ahoana ny fandehana zaho aloha la araka mitenin'ny ray aman-drenao de bagaga hoe izy reny tena kristianina manao ahoana ka igenany izany fa ny fivavahana te taloha de fivavahana vitsivitsy hany fa ny tiako tenenina koa momba ny resany hoe miverina an'Andriamanitra fa nga olona be tsy miverina tsy manana an'Andriamanitra tsy manam-pinoana eran'ny Madagasikara ve de tsy manana pinoana fa tokony fijerena amin'ny hitiny sy rariny ny zavatra misy efa-toerana fa mila jerena hoe inona ny tokony atao iny sy tokony atao fa tsy ny olona rehetra efa manana an'Andriamanitra manam-pinoana ary manana ny firaketany fa tsy le hoe mila miverina indray fa isika nefa efa manana an'Andriamanitra tanteraka ary mila zany teo hoe mikasika ny hoe fiangonana zany de ny fiangonana zokiny aleo ve tenenina hoe secte ve le isa tsy aleo tenenina hoe fiangonana zany sy ny zokiny zay no mampilamina ny zavatra saorana indrindra tompoko misaotra tompoko misaotra anao ray aman-dreny amin'le fanamarina sy le fanontaniana teneninao teo eo marina le teneninao marina teneninao samy manana ny Andriamanitra fa ny io Andriamanitra io rehefa manao zavatra nampalahelo ny fanana zany tantaratsika rehefa nanao zay nampanarahelo ny fanan'Andriamanitra ny zanak'olombelona de ny sazian'Andriamanitra meky an'izay tsika samy malala an'Andriamanitra tsika samby mivavaka tsika fa matetika mavoatsika io samy malala an'Andriamanitra zany fa misy fanao mampiditra ao anatin'ny saitsika fa tsy matoky an'le Jehova Andriamanitra tsony tsika fa tsy matoky an'le Jesosy Kristy tsony tsika fa mitady fanahy hafa zao ary fomba fiteny gasy mihitsy hoe Andriamanitra tsy mitany olo vaka tsy raha tsy zany hoe tadiava fomba hafa zany anapidinao fa Andriamanitra tsy mitany olo malainy tsisy an'izany anatin'ny baiboly ray aman-dreny fa didin'Andriamanitra ny respektentsika de mitahtsika Andriamanitra fa zay le nyresana teo misy zavatra ataotsika mampalelo an'Andriamanitra ozy atsika mpitondra fanjakana mangalatra mpitondra fanjakana mampahory vahoaka zany ny mampalelo an'Andriamanitra zay mahatonga ny fitondrantsika tsy milama itsika mpanohitra tsy mba matoky an'Andriamanitra tsika fa mitoko fanahy hafa zany nge zavatra ray aman-dreny hitatsika nge zany amin'ny fiainana andavanandro tsy mila tonononay hoe inona moa ny ataotsika za ty mpanao politika hatramina kely fa maro fanompondra fanahy hafa ataotsika mpanao politika rehefa te hila sitraka amin'ny misy zavatra tiatsika avina mandeha mitety roso amin'ny fandraisana antso hafa ndray aloha sika fa maro ny peny te anevefitra ao anatin'izay eny tompoko de ahoana ny fandehana zao ny fandehany sia de miaraba anareo aloha miaraba tompoko miaraba anareo rehetra miaraba ny vahiny miaraba ny voaka malagasy mahafinaritra ny famela belarany ingadodo ary mpanao politika sy kristianina tokoa fa izao ane betsaka ny Andriamatio Dodo ny tsy mahalala zany teninao zany gasy ny betsaka ny tsy mahalala an'Andriamanitra fantany anarany hoe Andriamanitra fa sy vomeny hoe iza moa izy fa tenenao afa tsy fantany azany ny fiverenany ao maro manaraka an'izay de zao da mia information kely anao momba ny jirama misy fotoana teto Madagasikara fihezin'ny framason ny jirama io zany mahatonga an'io potika etan'io faharoa manarakaraka an'izany apetrako indray ty information ihany koa naninona moa ngia Sarkozy tonga teto Madagasikara tamin'ny andro zay nametrahana zay nanaovany rajelona fiainana raha Sarkozy le comme 33e degré ny franc-maçonnerie zay de miteny anareo ary mety izy ny parrainé rajelona izy tao amin'io fitambanan'io fiverina ao isika raha tsy mahalala ny tena marina momba zany Andriamanitra zany fa zay teneniko anao apetraksika ny tenin'ny Mosesy zaho izy Andriamanitra no Andriamanitra ny razanao zay Andriamanitra Abrahama Isaka ary Jakob de zao no nataony metseny io fa iza moa ny anarany tokokosa zaza itra zay ka ho mandrakizay fantatry ny biasy zany inona ny tena tena fiavindra na tonga zany teny zany
fa tsy fantatry ny malagasy fa itsika koa eto Madagasikara amin'le fivavahana. Fitipitsitsika moa ny faneho-kevitra izahantsika ao anatin'ny 2 minitra ny faneho-kevitsika ampiana ahafahan'ny hafa maneho hevitra ao anatin'izay fa maro ihany koa ny SMS izay voaray amin'izao maraindraina izao iroso amin'ny famakina izany aloha sika mitelikafatra no mahabe kibo aloha valiko vetivety zay namana ndahatra hitan'ny ray aman-dreny ozy ianao hoe problème ny malagasy mihitsy ny tsy malalan'Andriamanitra sao de mahery loatra le filazantsika za aloha mino raha ny statistika sy pourcentage hita ary na fijoron'ny fiangonana marobe manerina Madagasikara tena malala an'Andriamanitra amin'ny malagasy fa le devolo koa tsy mamela tsika petrapotriny zany hoa za de amitenanao an'izany momba ny Sarkozy sy ny franc-maçon sy ny tariny zany ange nisan'ny zavatra edivatsika tokony iverentsika amin'ny Andriamanitra io anjaratsika ny mivavaka ho an'ny firenena malagasy misy malagasy tsy mahafantatra Andriamanitra possible zany fa sika zay miresaka filoko tena eto de tsika kristianina zay malala an'Andriamanitra no andao iverina amin'Andriamanitra n'olona tsy malala iverina amin'ny zavatra tsy fantany ve izy fa anjaratsika mivavaka ho azy zay no mahatonga an'ireny tafika masina fiangonana miorona etseroa reny fa anjaratsika mino an'Andriamanitra no miverina amin'Andriamanitra mivavaka ho an'ity firenentsika ity mangataka amin'ny fanahy masina fa zay mpanompo sampy efa tsy mino an'Andriamanitra ataonao ahoana za aloha tsy manana accès am'ireny olona tsy mpino an'Andriamanitra reny za tsy manana accès am'ireny fa ny olona sady resevako de tsika zanak'Andriamanitra mino an'Andriamanitra andao isika iverina amin'Andriamanitra ivavaka ho an'ity firenentsika ity andao tsika angataka amin'ny fanahy masina itsilo atsika inona ny tokony atao amana olona eto amin'ny firenena fa ho an'izay franc-maçon aferany zany fa tsy haiko mihitsy le resaka franc-maçon tsy haiko le fivavahana hafa akoatran'Andriamanitra tompoko azafady indrindra ny pentecoste moa amin'ny alahady zao ihany koa anatin'izay miresaka an'izay finoana kristianina sy ny resaka finoan'izay isika fa iroso amin'ny famakina ny SMS aloha satria maromaro izy ato no voaray amin'izao maraina izao salama Cool FM Ambaso ihany ranga ahoana ty crise politika ity nivelirany président Rajoelina ve tena isa verbal fotsiny ahoana kay tena fanaovana an'izany velirano zany miaraba de onany fandehany miaraba ny vahiny ny zavatra hita maso aloha de tsy madio fony samy malagasy atao ahoana moa no hiavana amin'Andriamanitra raha mbola maloto fo isika rehetra safidy ety amin'ny laoty ihany safidy eny amin'ny laoty zany zay naniaony hevitra izay bonjour cool tapatapaka be ny fandarana ty mahajanga mankasitraka anareo ampitaina amin'ny technicienne izay salama cool avy ty amena be ihany milamina ny fandripalemana toy fa ny mampalahelo dia dabara tsy ara-dalàna zay le renirano dabara isan'ny arenesana fitarainana foana ihany koa mampalahelo fa rehefa mandeha ny fandarana de hoana ny fandehany de tsy mahazo kolo tena mahagaga de hoana ny fandehany zay va ty mahajanga ihany samy hotahin'Andriamanitra avokoa isika rehetra mafiranga le mahazo aty mahajanga zao maly ariva 18h nandeha bazary teo Mahabibo de ireo polisy municipaly ireo de mitaky vola amin'ireo mpivarotra madinika farany moa tsy maintsy manome ireo mpivarotra satria matahotra hoentin'ny polisy ireo entana zany tao anatin'izay fampitambavao avy any mahajanga izay salama de ahoana ny fandehany tena fotoana tokoa izao itodiana amin'Andriamanitra mba iarena ny firenena amin'ny toerany mba iverena amin'ny firenena amin'ny toerany teo aloha mankasitraka ny bentarany commune ambanivohitra Betsinjaka Toliara nandritra ny enim-bolana ny tondrany commune Betsinjaka izay de hita fa mandroso tokoa ny commune ary lasa madio ny fokotany tsirairay misaotra tompoko mila mibebaka aloha ny mpitondra etsy andaniny avy amin'ny avy eo ny fasairanam-bahoaka horesy ny SMS manaraka salama de ahoana ny fandehany ry vahoaka tantsapamboly efa io Rajoelina io no nanimba ny vidiny lavanil mahagaga fa mbola izy ihany no fiditsika teo tsy mahagaga raha toy izao ilay firenena bonjour cool tapatapaka koa ny fandarana ty mahajanga efa jeren'ny technicienne za raha tena te hanova firenena isika de mangataka amin'ny razambetsika fa fivavahany zany tsy any gasy fa ny vahiny fa io tsy mampandroso hoy lauréat avy any Toliara
toizantsika rano aloha ny famakina ny SMS de ahoana ny fandehany raha ny hevitra aloha de tsy manaiky mihitsy ny tenako fa Madagasikara de any Kristy zany ary tsy razana malagasy zany hoy toky avy any Ivato mandala ny demokrasia tsara ny fandarana ary samy manana ny faneokeviny ny tsirairay ary zony zany ankalalahana tanteraka sika atao anatin'ny fandarana Salama Kolo FM vao omaly ny débat fivavahana dia anio koa dia mbola débat finoana fa tsy politika ao anatin'izay zay no fanamarian'ny mpianantsika Salama Ernest avety mijaly zahay tena tsy mahazo karama na fety na inona mitaraina mafy Cisco Toliara Salama Kolo body avety Toliara ny vahoaka na omena ny basy Toliara de tena tsy ankasitranay ny fitrandrahana ataon'ny orinasa basy Toliara io Salama dafy raha ny fijirondro fivavahana eto Madagasikara eto no nampandroso antsika tena efa lasa lavitra fa ny vahaolana de ny fiverenana mamalagasy atsika zay lay nahary atsika gasy mihitsy no mila ifonana fa tsy izany olona avy any Israely izany manahoana de hoana ny fandehany ho foanana ny fivavahana finoana kristiana satria no nahafahan'ny frantsay namotika ny firenentsika Salama de hoana ny fandehany malagasy ianao vao kristiana fa ny firenena miala amin'ny fomba ny de ho andevo hoy ny baiboly ireny no isan'ny SMS voaray eto ampelantarana am'izao mbola misy ny hafa fa toizantsika eo rehefa avy eo zahay tompoko gasy de zanahary ny any gasy fa tsy Andriamanitra ary ianao amin'ny teny io ve mba gasy ve Jesosy Kristy anao ray aman-dreny io hoy ny fanontaniana tonga de ararotiko am'izay misaotra betsaka anao namaky an'le SMS zao rera olona averinako aminareo fa Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany zay loha c'est une vérité absolue mino anao tsara tsy mino anao Andriamanitra zay loha eken'ny olombelona rehetra zara tolo-janahary maravo dodoa za malagasy raha ireny azonao fa ny mahamalagasy aho mahamalagasy tsy nandeha talohany na zanak'Andriamanitra le Andriamanitra inonareo tsy haiko sao de tsika ne diso Andriamanitra firesana eto ny Andriamanitra resako eto de Jesosy Kristy ny Andriamanitra resako eto fa raha nareo manana Andriamanitra hafa koatra ny Jesosy Kristy ho mpanjaka zay resaka hafa de tsy mitovy ny resaka atsika tsy tafidy anatiny ondy anankiray tsika zany ka nareo hitady fandrosoana hitady elana ny fahasairanana amin'ny Andriamanitra akoatra ny Jesosy Kristy zay teneniko hoe tsy mitovy noho ntsika ka tsy manome tsiny anareo ara zay fomba fijerinareo zay fomba fiveranareo satria zavatra hafa akoatra ny zavatra resako ny zavatra resanareo anareo milaza hoe iverina malagasy atsika malagasy hoa zanak'Andriamanitra ka ianao zany malagasy inona rehefa tsy zanak'Andriamanitra satria malagasy zany zavaboarin'Andriamanitra ka rehefa iresaka zavatra tsy mitovy noho ntsika de lany eto fotsiny le fotoana Kolo FM zany fa zavatra roa samy hafa zany resantsika raha nareo malagasy zay miteny io milaza fa misy Andriamanitra hafa tokony ivavahanareo anareo ny anareo finoanareo zay engany eka finoanareo avelona anareo afaka anareo mifahoda fa Andriamanitra resako Andriamanitra malagasy resako eto de Jesosy Kristy mino anao de vonjena anao sy ny ankohona anao tsy mino anao de ny anao ny anao ka ohatran'izay zany le resaka kamba ny amaliko azy amin'ny akapobeny fa savorovoro amy fomban-drazany fa mahay malagasy iverenao ary malagasy anao ka ohatrany mazanak'Andriamanitra anao de ho hitatsika eo fa ny anay ny resana eto malagasy zanak'Andriamanitra ary tsika kristiana malagasy zanak'Andriamanitra tsy mino ny Jesosy daholy ekeko zany maro ny malagasy mbola tsy mino Jesosy maraka amin'ny fomban-drazana safidinareo iny ary Andriamanitra manome tsika safidy malalaka Jesosy tsy manery atsika tsy maintsy manompo azy tsy maintsy manaja azy fa mahazo manao zay tiatsika eto tsika fa isika zanak'Andriamanitra mpanompon'i Jesosy Kristy no iangavinay andao ivavaka ao amin'ny firenena mba ho vanginy fanahy masina atsika ahitantsika vahaolana amin'ity firenena ity misaotra tompo ia miveriny ao amin'ny raharaha politika sy ny raharaha-pirenena sika rehefa avy eo anatin'izay mbola miaraka amin'ny vahiny sika ihany eo ihany koa ny fandraisana ny antso sy ny famakina ny SMS fa anaraka faingo aloha sika de toizantsika eo ny firesana